Misaotran'i Jehovah lalandava aho, ho eo ambavako mandrakariva amin'ny fiderana azy. Jehovah nirehare amin'ny fanahiko, ary izany mpandefitra ka ho faly. Miara mankalaza an'i Jehovah amiko, ary aoka hiara manandratra ny anarany isika. Raha io isaorana ianao satria homenao anay izao fotoana izao, mbola ahafahanay indray miara-mandre ny amin'ny teny masinao. Raha nateraka izao fanompom-pivavahana izao izahay, hatreho ny fiainanay tsirairay avy. Mombanay ary meteza ho namanay, anaran'i Jesosy. Amen. Fifaliana ho anay fiangonana Adventiste amin'ny taran'ny andro fahafito Martsoa ilafy no miara-banao nahatratra ity sabata maraina ity. Fiadanan'ny tompony hirotsaka aminao sy ny ankohonanao. Ho fiderantsika an'Andriamanitra dia andeha arahantsika manao ny laharan-kira faharoanjato mirafy hiram-pifaliana. Laharan-kira faharoanjato mirafy hiram-pifaliana.
mamaky ny tenin'ny soratra masina isika araka izay voasoratra ao amin'ny Deutéronomie 9:1-5. Deutéronomie 9:1-5. Hovakiana ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: ary tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny herinao rehetra. Hotohizantsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra ao amin'ny Matteo 7:20-7. Matteo 7:20-7. Koa mandehana nareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Tonga amin'ny fotoana fiarahana mivavaka isika tompoko, ka andeha hiaraka hivavaka mandohalika. Dia Andriamanitra rainay tsara indrindra izay any an-danitra any io, misaotra anao izay noho ny fitahiana lehibe izay nomenao anay, mbola ahafahanay midera sy mankalaza ny anaranao amin'izao fotoana izao. Misaotra anao izay satria noho ny fitahianao manokana sy ny fitiavanao no mbola mahatoy izao anay tsirairay avy. Ko mangataka aminao izay tompo mba mindra fosy hamela heloko anay rehetra, ka mba ho vita fihavanana aminao izay ankehitriny. Amin'ity fotoana ity koa dia mangataka aminao izay mba hijerevanao manokana ny sambatan'olona tsirairay avy. Ny fanaonao masina ny mba hampombanao ny tsirairay avy, ary izany fanahinao masina izany no anatrika izao fotoana izao amin'ny fahafianoany, ka mba atsapa izany fanatrehanao izany izay tsirairay avy reto. Ka hoeniko ny fahasoavana, hoeniko ny fanambinanao, ary ahita fifaliana ny fiarahana aminao amin'ity androany ity. Tompo malalo, irinay aminao mba tsy hafoy na saraka ny tsirairay avy, indrindra ny isan-tokantrano, ny sambatan'olona, manana fikasana sy faniriana ny tsirairay avy aminay. Irinay Andriamanitro ny fitahianao sy izay rehetra mety mahasoa anay, dia ho tanterahanao araka ny habeny indrafonao izany. Mangataka aminao koa izay ho an'ny mpandahateny, ny fanahinao masina anie no hampombanao izany mpandahateny izany, ka ny teny rehetra avy aminao no lazainy aminay rehetra, ka hampiovanay anaraka ny sitraponao mandrakariva. Dia irinay sy angatahanay ny amin'ny anaran'i Jesosy no mivavaka. Amen. Tonga eo amin'ny fotoana fanompoam-pivavahana ny amin'ny ampafolony sy ny fanatitra isika, ka manasanao hamoaka izay efa nomaninao ary rehefa izany dia hiaraka hanao vavaka mangina isika. Amen. Hoy indrindra ny voalazan'ny soratra masina ao amin'ny Efesiana 5:7-20 tapany faharoa. Efesiana 5:7-20 tapany faharoa. Rehefa hita dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy, dia tahaka ny nitiavan'i Kristy ny fiangonana ka nanolorany ny tenany hamonjy azy. Dia tahaka ny nitiavan'i Kristy ny fiangonana ka nanolorany ny tenany hamonjy azy. Arak'izany teny izany dia tiany fiangonana i Kristy, ary izy no lohan'izany fiangonana izany. Ny fiangonana kosa dia azo antsoina hoe vadiny zanak'ondry,
araka ny voalazan'ny apokalipsy 7:7 sy ny 8. Izany anefa dia tsy midika hoe tsy ho misy kilema izany fiangonana izany, tsy fanaperana akory izany fiangonana izany, kanefa kosa manana tanjona iraisana. Ankehitriny ary amin'izao fanompoam-pivavahana izao dia afaka manampy ireny fiangonana ireny sika maneran-tany amin'ny alalan'ny ampafolony sy ny fanatitra. Tsy ireny fiangonana ireny ihany fa ireo izay tia an'i Jesosy koa dia afaka ampitsika amin'ny alalan'izany ampafolony sy ny fanatitra izany. Fa mialohan'ny anatazantsika izay ampafolony sy ny fanatitra izay dia hiaraka hivavaka isika. Tompo, misaotra anao izay no ny nanorenanao ny fiangonana teto amin'izao tontolo izao sy eto amin'ity toerana misy anay ity. Ampio izahay mba hity ny fiangonana tahaka ny itiavanao azy ka hanohana am-pifaliana ny membre ao anatin'izany fiangonana izany. Amen. Eo ampanatazantsika ny ampafolony sy ny fanatitra dia hisy feon'ny zava-maneno arahantsika ary rehefa izay dia ataontsika ny hira 700. Mbola mamerina ny fiarabana ho anao indray nahatratra izao fotoana izao. Izao indray atsika dia tonga eo amin'ny 4 natao an'ny ankizy. Ny 3 kosa dia natao ho an'ny lehibe. Ny 2 dia natao ho an'ny mpianatra. Ny 1 dia natao ho an'ny mpianatra. Ny 4 dia natao ho an'ny mpianatra. Ny 5 dia natao ho an'ny mpianatra. Ny 6 dia natao ho an'ny mpianatra. Ny 7 dia natao ho an'ny mpianatra. Ny 8 dia natao ho an'ny mpianatra. Ny 9 dia natao ho an'ny mpianatra. Ny 10 dia natao ho an'ny mpianatra. Ny 11 dia natao ho an'ny mpianatra. Ny 12 dia natao ho an'ny mpianatra. Ny 13 dia natao ho an'ny mpianatra. Ny 14 dia natao ho an'ny mpianatra. Ny 15 dia natao ho an'ny mpianatra. Ny 16 dia natao ho an'ny mpianatra. Ny 17 dia natao ho an'ny mpianatra. Ny 18 dia natao ho an'ny mpianatra. Ny 19 dia natao ho an'ny mpianatra. Ny 20 dia natao ho an'ny mpianatra. Ny 21 dia natao ho an'ny mpianatra. Ny 22 dia natao ho an'ny mpianatra. Ny 23 dia natao ho an'ny mpi
tantara angalaitsika lesona androany rakizy dia tantarana azo anankiray lehibe zay. Teo an-tokotanin'ny Paul dia nisy fotom-poma anankiray ngeza be. Ty fotom-poma ty dia tsy mitovy amin'ny hazo rehetra, fa izy dia misy maso, misy orona ary koa misy vava. Afaka manao izay tian'ny olona rehetra atao izy. Afaka miteny konkoa zany izy mazava ho azy. Ity fotom-poma ty dia lasa naman'ny Paul be mihitsiny. Indraindray resahany, ianianiny, ialokalofany, dia ohatr'izay foana ny fiainan'izy roa reto. Rehefa nandeha teny anefa rakizy ny fotoana dia adinin'ny Paul ilay namany be. Tsy tsaroany intsony ny nandalo teo. Nitombo teny ny taonan'i Paul. Efa nialehibebe amin'izay ary izy. Indray mandeha izay sendra nandalo teo akaikin'ity poma ity izy dia nantsoiny le poma. Paul, avinge ianao fa maninona ianao? Fa inona no mahasosotsosotra anao? Mipetraka eto ambaniko fa mba te hanampy anao nge zaho e. Dia tanavina nefa rakizy no namalian'i Paul an'ilay azy hoe fa ianao ve adaly e? Sao dia verinao fa zazakely ara ka handeha hiresaka amin'ny vatan-kazo. Za mila kilalao maro be aho mba te ohatran'ireo namako ihany koa, mba te hanana kilalao tsara be dia be fa tsy handany fotoana hiresaka amin'ny hazo zany mihitsiny. Dia tamin'izay rakizy dia nalahelo be mihitsiny le hazo. Dia hozy izy hoe Paul, zaho tsy manam-bola afaka omenanao fa azonao alaina nge ny poma vokariko dia afaka amidinao mba azonao vola hivitananao izay tianao e. Tena marina ve zany? Hozy izy Paul. Faly be izy raha nandrian'izany. Tsy tampisalasala akory no nangalain'ny Paul an'le poma fa notazany avy hatrany ilay izy ary lasa namidiny dia nividanany kilalao ny vola azony tamin'izany. Rehefa nahazo kilalao be dia be nefa Paul dia tsy mba nahatsiaro an'ity hazo ty akory izy fa adinony ilay hazo. Na dia nisaotra anazy raha tsy nataony akory. Nalahelo be indray le hazo. Nandeha teny any ny fotoana. Efa nialehibe indray Paul. Tamin'ity indray mandeha ty indray ary dia sendra olana indray Paul. Efa tsy ankizy intsony izy teto fa efa nialehibe. Efa tovolahy lehibe nanana tokantrano izy. Dia rehefa sendra olana izy dia lasa nandeha nanantona an'le hazo. Dia niresaka tamin'le hazo izy. Zaho manana olana lehibe afaka mba manampy anao ve ianao? Dia hozy izy le hazo taminazy, afaka manampy anao fa lazao amiko hoe inona ny olananao. Dia hozy izy Paul tamin'le hazo hoe mila asa hozy izy hivelomako, mila trano hitoeran'ireo ankohonako. Afaka manampy anao ve ianao? Dia hozy izy le hazo taminazy. Zaho Paul, za tsy manana asa afaka omenanao fa zaho afaka kapainao ny ratsako hanorenanao trano anao. Tena marina ve? Faly be Paul raha naheno an'izany. Dia lasa izy naka famaky dia nokapainy le hazo dia lasa izy nanorina trano. Rehefa tafatsangana indray nefa ny tranon'ny Paul dia tsy mba nahatsiaro an'ity hazo ty akory izy. Adininy indray le hazo, tsy miverina tany izy na dia nisaotra anazy fotsiny ary. Nalahelo mafy i Paul tamin'ilay hazo tamin'ny toetran'i Paul. Dia nandeha teny any ny fotoana. Efa niantombo-taona hatrany i Paul. Efa antitra izy, efa lehibe, efa reraka. Dia tamin'izay fotoana izay indrindra ary raha tao anatin'ny ady sarotra i Paul dia nahatsiaro an'ilay hazo izy. Niresaka tamin'ireo namany maro be aloha izy kanefa tsy nirarahiana izy ireo satria efa antitra Paul, efa tsy mahavita ninina intsony izy. Tamin'izay dia nalahelo mafy Paul, lasa izy nandeha nanantona an'ilay hazo. Dia rehefa tonga teny izy dia nantsony le hazo. Manahoana ianao Paul? Avilo mipetrapetraka eto akaiko andao tsika ianao mba hiresadresaka. Dia tamin'izay dia menatra mafy tamin'ity hazo ity Paul satria tsy mba nanadino anazy mihitsy ilay hazo ninona zavatra nataony taminy. Ajanontsika hatreo ary ny tantara fa andeha ataontsika hoe i Jesosy ilay hazo. Tiantsika no miresaka amin'ny Jesosy rehefa mbola kely sika. Matetika nefa dia adinontsika izy
rehefa mialebebetsika ary tsy mahatsiaro anazy mihitsy sika raha tsy rehefa sendra olana na ady sarotra. I Jesosy anefa dia tsy manadina antsika novinanoviana fa eo foana izy ho antsika. Ndenge ho jerentsika ny ao amin'ny Deutéronomie 4:9-5 Deutéronomie 4:9-5 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tiavan'i Jehovahandriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny herinao rehetra. Zao rakizy Jesosy dia tena tia antsika amin'ny fony iray manontolo, ko maninona moa mba ataontsika tahaka izany konkoa ny itiavantsika anazy? Manomboka izao dia andao isika itian'i Jesosy amin'ny fontsika sy ny saintsika ary tsy hanadino anazy tsika ninona zavatra mitranga eo amin'ny fiainantsika. Izao ary dia araka hivavaka isika. Andriamanitra mbola misotranao indray izay no namezanao an'izany teninao izany. Ankehitriny izay Tompo dia manolotra ny tenanay ho namanao. Ray izay Andriamanitra ary engane izay mba tsy hihembotra amin'izany fanapahan-kevitra izany. Misaotra Tompo. Amen. Manolotra ny arahaba ary mpiaroavana faly ny tenako miaona aminao indray amin'izao fampitana ny tenin'Andriamanitra izao. Iriko indrindra raha eo mpanarahana izao afatra izao dia handray fanapahan-kevitra ianao ny amin'ny fanompoanao an'Andriamanitra. Andeha aho, izay no lohahevitra lehibe izay iantson'Andriamanitra antsika ary anosehany ny tsirairay avy mba hitondra ny afa-pamonjena manodidina antsika tsirairay avy. Androany dia te hitondra eo aminao ny fomba efatra izay napetraka ilay tompontsika mba ahafahantsika rehetra manatanteraka ny toromarika izay nambarany. Izao tokoa mantsy ny baiko nataon'i Jesosy Kristy raha niaraka tamin'ireo mpianany farany izy mialohan'ny akarany any an-danitra. Ao amin'ny Matio 7:20 ka ny 7:20 no misy izany teny izany ho irantsika mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra,
manao batisa azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Atao mpianatra ny firenena rehetra. Irin'ny Kristy indrindra ny ahatonga ny olombelona rehetra mba ho mpianany. Ny dika teny ombonany eto Madagasikara moa dia nanao hoe atao mpianatro. Zany hoe Kristy mihitsy no miantso ny olona mba ho tonga ho amin'izany atao hoe fanarahana azy izany. Androany dia tiako ny ilaza aminareo hoe nahoana no izay no baikon'Andriamanitra. Nahoana no izay no teny Kristy amiko sy aminao, atao mpianatra. Inona tokoa moa izany atao hoe mpianatra izany? Ny mpianatra dia tsy inona akory fa ireo izay manara-dia, manaraka ny lalana soritany ny mpampianatra azy. Ireo mpampianatra haiady ohatra dia milaza mihitsy fa ireo mpianany dia milefitra tanteraka eo amin'ny toromarika izay omen'ny mpampianatra. Ary ao anatin'izany misy ny firazam-pifehezantena rehetra izay tsy maintsy arahan'ireo mpianatra ireo. Eo amin'ity fanaovana mpianatra i Kristy ity iray kosa dia misy lalana sy toromarika irain'i Jesosy ho arahinao sy ho arahiko. Andeha ho jerevantsika araky ny lamina nametrahan'Andriamanitra azy izany. Ny filazantsara dia misy anankiefatra ary ava-malala. Ary mametra-panontaniana indraindray manao hoe nahoana tokoa moa ny tantara anankiray no toa samy manana ny filazany azy ireo mpanoratra ny filazantsara. Ny valiny dia tsotra ihany. Satria ny olombelona dia manana fomba fijery samy manany azy. Ary fantatr'Andriamanitra tsara fa eo amin'ny lafim-piainantsika zanak'olombelona dia misy lafin-javatra efatra izay mampitodika ny sain'ny tsirairay avy. Izay no nahatonga an'Andriamanitra nametraka izany afatra izany amin'ny filazantsara efatra. Ny Marka ohatra, ilay nanoratra ny filazantsara voalohany, dia mitantara ity afatra ity izay entiny manambara ny amin'ny fitorianany filazantsara toy izao teny izao. Vakitsika ao amin'ny Marka 4:10 ka ny 5:10. Ary hoy Jesosy taminy: mandehana any amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoria ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Eo amin'ity andalan-teny ity dia mazava ny fanambarana apetrak'Andriamanitra. Mitoria ny filazantsara. Fomba anankiray izay tian'Andriamanitra entintsika manambara ny afatra izany. Manambara ny fahamarinana izany. Mitory. Ary amin'ny dika teny hafa dia hoe ambarao. Zany hoe aseho amin'ny feo avo ny fanambarana ny afatra. Ary io lay ataon'ny mahazatra sy iainan'ny olona maro eny an-dalana eny. Mitondra bafila kely dia manambara ny afatra. Tsy ny rehetra ny afaka manao izany. Tsy ny rehetra no afaka havita izany. Ary izay no nahatonga an'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanany. Mampita izy io indray ny fomba faharoa ahafahantsika manatanteraka izany iraka izany. Vakitsika ny Mateo 8:20 iverenantsika izany. Ny eo amin'ny 2:20 no jerevantsika. Mateo 8:20 fa vakitsika ihany ny 2:20 mba ahafahantsika mahita ny tontolo-kevitra sy ny torohevitra kaben'Andriamanitra. Mandeha ihany ianareo ka atao mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Fa eto ambadika eto ny toyany. Sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo. Ry havana, ny fomba faharoa izany izay asian'Andriamanitra ataoko sy ataonao eo amin'ny fampitana ity afatry ny filazantsara ity raha andeha ianao dia izao: mampianatra azy. Fampianarana manaraka toromarika, manaraka fototra fampianarana
na koa hoe fotom-pinoana. Ary izay fampianarana izay no fomba faharoa nomeny Kristy. Ny fomba fahatelo izay amitahantsika azy dia nambarany Jesosy mazava tsara tamin'ny mpianatra ihany koa, ary ny mahagaga dia izao: aseho ny mpitoro ny filazantsara anankiray antsoina hoe lioka izany. Ao amin'ny lioka 4:20 rehefa miresaka ny iraka Jesosy eo amin'ny 7:70 dia izao no lazainy manao hoe: ary mba hotoriana amin'ny anarany ny fibebahana sy ny famelan-keloka amin'ny firenena rehetra manomboka ao Jerosalema, manomboka eo Jerosalema. Dia ao amin'ny 8:70 dia resahany mazava ny fomba enti mampita izany: ary ianareo no vavolombelona izany. Izany hoe raha fehezina amin'ny teny tsotra dia izao: ny olona nandre, nahita, ny aina dia manambara ny fanambarana izay nataon'Andriamanitra taminy. Tsy resaka fampianarana intsony ny resahana eto, fa resaka fijoroana vavolombelona. Rehefa hitentsika ny amin'ny hoe andeha ao, rehefa ilaza isika ny hoe andeha ao hitoro ny filazantsara, dia tsy voafetra izany amin'ny fomba iray, fa fomba mazava fahatelo ampitaina aminao ity: mijoro ho vavolombelona. Ny apôstôly Jaona dia nanoratra any amin'ny epistily, ao amin'ny epistily voalohany soratany, manao hoe: izay hitany masonay sy reniny sofinay ary notsapainy tananay no ambaranay. Izany hoe fijoroana vavolombelona ny zavatra ny aina. Fomba fahatelo izay. Ny fomba fahaefatra ry havana dia ity, ary avelao ny tenin'Andriamanitra no ilaza, avelao ny tenin'Andriamanitra no ampiseho azy ianao izay tokony ho ataoko, tokony ho ataontsika eo amin'ny fanambaranao izany fahamarinana momba an'Andriamanitra izany. Izao no fanambaran'i Jesosy, ary nosoratany Jaona mamitina azy izy. Jaona 2:20. Ary nisy famantarana maro koa nataon'i Jesosy teo mason'ny mpianatra. Fomba fahaefatra io. Fomba fahaefatra izay nentin'i Jesosy nampita ny fahefan'Andriamanitra mitady ny hamonjy ny olombelona. Famantarana. Izany hoe misy zavatra azo atao amantarana fa misy herin'Andriamanitra. Io famantarana io dia tsy voafetra amin'ny fanasitranana fotsiny, fa voaseho kosa amin'ny endrika maro samihafa. I Marka raha mampita ny amin'ny fanambaran'i Jesosy dia toy izao no ilazany azy, ary tiako ny mamerina izany ao an-tsaintsika rehetra, ao am-ponao manokana izay manaraka izao fandarana izao. Izao no ilazany azy. Marka 4:17. Ary izao ny famantarana anaraka izay mino: amoaka demoni amin'ny anarako izy, hiteny amin'ny fiteny izay mbola tsy hainy izy, handray mianarana izy, ary na dia misotro zava-mahafaty azy izy dia tsy hampaninona azy izany. Ametra-tanana amin'ny marary izy dia ho sitrana ireny. Resahan'i Jesosy mazava tsara eto fa anisan'ny fomba anankiray entin'Andriamanitra mampita ny filazantsara izany. Ny filazantsara moa dia tsy inona fa ilay voalazan'ny apôstôly Paoly eo amin'ny Romanina 2:19 manao hoe: fa tsy menatra ny filazantsara aho, fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Herin'Andriamanitra ho famonjena. Ry havana, androany tian'Andriamanitra ho voarainao, fa irahin'Andriamanitra ianao mba handeha.
raha andeha kosa nefa ny ianao dia izao ny zavatra ambarany aminao. Misy fomba efatra mazava tsara azonao isafidianana entinao mampita izany herin'Andriamanitra izany. Ny voalohany, fanambarana mivantana mitory. Faharoa, fampianarana ny fahamarinana mifanakaiky amin'ny olona mifanerasera aminao. Fahatelo, fijoroana vavolombelona. Ary ny fahaefatra, ny famantarana. Eto dia tiako misarika sainao manokana hoe tsy voatery hiaraka ireo. Ary indrindrindrindra ity fahaefatra ity, tsy voatery hiaraka ireo. Satria izao ny fanambaran'i Jesosy, izao ny famantarana anaraka. Zany hoe manaraka ny asa ataonao izany. Ary tsy amin'ny fotoana ilanao azy no natanteranao azy, fa amin'ny fotoana ilan'Andriamanitra azy. Ny faniriako Andriamanitra dia izao, Andriamanitra no anokatra ny fonao, sainao, hiara-iasa amin'Andriamanitra, ka hanatanteraka ilay iraka itsoan'Andriamanitra anao manao hoe andeha aho. Andao andeha isika, andao andeha zasy ianao, andao andeha ianao mandehana atao mpianatra ny olombelona rehetra. Ny Tompo hitahanao, ny Tompo hiazonanao amin'ny sandro-pitiavany, ary izy anie hombanao mandrakariva. Amen. Nisayoko ny vavako hatramin'ireo sofiko satrana niasy sy nananavitrahanao
soloy abaozy anoanao itokiko ianao irerire no aoka ho mpanjaka ivavaka ary isika. Tompo Andriamanitray, misaotra noho ny fahafahanay niara-nianatra ny teninao, ny fampahery teto tamin'ity atoandro ity. Irinay indrindra Tompo, ny fitahianao sy ny fanambinanao dia anaraka izay rehetra mandray izao fandaharana izao. Ka ny fotoana manokana izay niarahanay teto dia mba ho fotoana ahatonga nisam-batan'olona izay nanieno mba anakaiky anao sy andeha araka ny lalany sitraponao. Irinay Andriamanitra, raha rovanao ny isam-batan'olona rehetra, mba tsy ho azony ratsy fa voatery amin'ny fahamarinanao. Ivavaka dia tononona amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.